Dia kafaliana trany arahanay aminareo eto ampejy atao anatin'ny famakafakana ao aorian'ny lalao moa zany mazava ho azy satria dia vita tokoa izay ny lalao ampahifadalana farany izay nihaonan'ny LGK Plus sy ny AJSA teto amin'ny kianjan'ny bypass LGK Plus Stadium. Miarabany Jacquino aloha dia toa dia hidirantsika lalina avy hatrany izy ngamba avy eo. Miraba tojo atao hoe voaja ny lojika atao anatin'iny lalao iny mbola nampiteny traikefa ny LGK Plus tsy navita nanao an'ilay atao hoe zavatra tsy nampozina nandesen'ny AS Fanalamanga ny AJSA na dia nametraka paikady tsara tao anatin'ilay lalao nanaraka ny rafitra sy ny paikady napetraka ny mpanazatra ny mpilalao ny AJSA iray manontolo indrindra tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany amin'ny dingana ambony dingana famaranana takitony dia pitsopitsony kely na hoe détail kely no mametraka ny elanelana ain'ny LGK Plus no nanararoatra ny fahadisoana kely fotsiny nataon'ny vodilarana sy atao hoe ny fahadisoana teo amin'ny fipetrahana na ny mpiantsatokazo na ny vodilarana zay no nazahoan'ny LGK Plus ny fandresena ny LGK Plus zay tao anatin'ny atao hoe nanomboka hatramin'ny taona 13 zay nijoro o LGK Plus tamin'izany izy dia mbola SSM LGK Plus dia efa voalaza fa ekipany kopy manambina azy kokoa ny fiadinany amboara manaprofo izany nazahoany io anaram-boninahitra io tamin'ny tompolalaovana lasa ny ekipany AJSA etsikilan'izay ekipa efa nanana ny lazany teto amin'ny firenena saingy niezaka manamboatra indray amin'izao fotoan'izao taorian'ny falasanan'ireo mpilalao nisongadina tao aminy mino marimarina ianao fa raha miandry taona vitsivitsy ka tsy misaraka ireny mpilalao any AJSA reny dia azo vokatra tsara. Izay indrindra manko ny tiako atongavana Jacquino satria tsikaritra teny an-kianja fa efa manomboka misy fiteny vahiny izay hoe rôde ireo bandy kely ireo efa manomboka mifankahita kokoa eny ambony kianja izay kosa ve nefa ilay hoe petit détail io izy anao teo ananan'ny LGK maha efa betrak'efa azy nafahana nasongadina kokoa ny ohatra tamin'ny fanandrana tamin'ny satria raha tsikaritra zao ilay baolina volo matin'ny feno sy ilay baolina matin'ny zola somary tandrevaka araka izay teneninao zay nefa dia nanindry hatrany ihany AJSA ihany dia nametraka ary izy. Zay raha nahentsika tao anatin'ny fampianana amin'ny vatana n'ilay lalao dia tena niderana manokana ilay atao hoe discipline tactique tao amin'ilay bloc mi-hauteur napetraky ny AJSA teritateraka ny ligne de passe tsy afaka nampiseho ny lalao ny LGK Plus ny tady ny fahaiza manao manokany mpilalao mazana mantsy rehefa misy bloc takireny zany hoe rindrina mafy dia akoatra ny paikady famezivezem-baolina sy ny fietsehan'ny olona dia ny fahaiza manao manokany mpilalao tsirairay no entina makina an'izay bloc izay zay no nataon'ny LGK Plus raha nahita ianao manaprofo izany ny zavatra ataony Ridody ary Jean-Yves ary Fenoasina Gilles Dino ihany koa dia sikotsipiteny kely anisany hoe mpilalao ela indrindra atao amin'ny LGK Plus mbola noprofony Dino tamin'ny lalao androany fa mbola voafeny ampovoan'ny kianja. Alohan'ny anakatonantsika n'ilay resaka momba n'ilay lalao teo nisy ihany koa amin'ny maha-teknisiana anao mazava ho azy ny fampiresahantsika moa ilay izy taty ambadika fa tsy heno mpijery nisy ilay fiovana tampoka teny anelanelan'ny lalao efa ataoko hoe teo amin'ny fefakadiny alohan'ny faranan'iny lalao iny azonao azavaina ny olona ve ino zay ilay zatra niova tampoka izay na ny andaniny any ankilana? Ho an'ny AJSA rariny loatra raha niverina nanao 2 attaquants indraindray ary mivadika ho 3 attaquants fixe na 4 attaquants fixe mihitsy quito double mialatsigna amin'ny teny vahiny niditra Ijalilo ny appuyeny Kevin tao amin'ny fanafiana Arnaud ihany koa somary akaikikaiky anga zareo Kennedy vao teo mi-temps dia efa nampidirina Kennedy sady mpilalao mavita lohalarana ampovoany no afaka milalao lohalarana any amin'ny sisiny rehefa tena nijerena ny AJSA dia nametraka an'izay hoe fasahina zay no natonga n'ilay baolina faharoa matin'ny zola tena nandeha taty aloha ny akamarony ireo vodilarana roa nahitana ny Mika sy ny vodilarana faharoa niaraka taminy sisa idiary no hita niaro taty ambany fa nanosika daholo
hitady an'le fanasalanisa teto amin'ny bande remplaçante ty amin'ny ho an'ny LGK plus dia natsikaritra an'izay zavatra zay dia nisy ihany koa ny mpilalao tsy nasen'ny verina intsony fa ireo irakiraka sy vodilarana nasen'ny niady mafia dia izy ireo indray no nanao an'le valim-panafiana aingana nanaprofy izany le baolina matiny Zola tandrevaka satria ny zany tsetsema natao ampovoany nalainy aingana amin'ny baolina dia nataon'le valim-panafiana aingana atao hoe sous pression anaty tsindry tanteraka ny vodilarana no tamin'ireny le hoe fandehanan'ny Zola sy ny namany nandeha nakany aloha reny voatery nanao an'iny fahadisoana iny. Zay moa ilay miantom-pisian'ity fandaharana ity amin'ny hoe famakafakana ny lalao vita fa tsy hoe lalao vao andeha fa lalao vita aloha izay na raha antsika teto amin'ny pejy no izana fakafakaina ihany amin'ny tsy hoe lava be ihany koa koa satria mety kely ihany fotoana ahafahanareo mijery an'izay fa ilaina mahafantatra an'izay satria tsy voatery ho jerena fotsiny io baolina io fa misy karazana ataontsika hoe efa fiainana hafa sy ahoana moa zany ilazantsika anazy karazana discipline hafa mihitsy io baolina kitra io dia tsara raha teknisiana toy ny Jacquino ohatrizay manazava azy ankoatran'ilay mijery fotsiny hoe ary le baolina na ary fantatra zao ny ekipa efatra ao anatin'ny dernier carré izy filaza zay misy an'ny LGK plus vao teo Inet FC ihany koa Inet FC rouge dia Disciple FC sy CFFA efa zatra miona loatra ireo ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy teny kely ary teny kely atao hoe ho an'ny Inet FC rouge atao anatin'ny taona vitsy ny tsanganany FC rouge moa no nitambatra tamin'ny Inet avy any Vakinankaratra sambany no tonga eo amin'izany dingany manasa-dalana amin'ny fiadinan'ny amboara zany fifaninanana nasionaly no resaka mandinika isika rehefa tonga ity akanja raha vao milalao ireo ekipa mety hifanandrina aminy dia tonga maro na ny mpilalao na ny mpitantana ao anatin'ity ekipan'ny FC rouge ity mijery rariny loatra zany satria izy no atao hoe zaza miana manindra miana mamindra ao anatin'ireo efatra hiara hiazakazaka ho an'ny disciple tonga dia efa hitsambikina makany amin'ilay dingany manasa-dalana disciple sy CFFA io zany dia sarotra ny anao tombatombana satria samy manana maha izy azy CFFA koa ekipana kopy Disciple FC ihany koa manana maha izy azy ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra malagasy izay fa eo amin'ny LGK plus sy Inet FC rouge eo ny tena sarotra koa ny fanombanana satria tsy fantatra izay zavatra mety ataon'ny Inet FC rouge ny LGK plus kosa nefa dia tsy maintsy hitazona ny anaram-boninahitra eo am-pelantanany anaporofony fa tsy kisendasendra no nazahoany izany tamin'ny tampilalaovana 13 sy 14 eny ary makasitraka ny Jacquino nanaiky ny tafatafa niaraka tamiko teto niaraka tamintsika ihany koa izay manaraka ny pejy hatrany atao anatin'ity fandarana manokana famakafakana lalao efa vita ity izay no hoe lazay ny foy isaorana ihany koa ny ekipa teknika rehetrarehetra ao ambadika ao satria tsy tojana aminareo ny sasy ny feoanay sy ny fampitana vatana raha toa ka tsy tao ny ekipa rehetrarehetra dia makasitraka indrindrandrindra dia amin'ny manasa-dalana indray zany veloma tojo dia mbola saha amin'ny manasa-dalana ihany